namana fetrarakotonda soa efa tonga eto izy a ny voimafy moa tsika hatramin'izao ary hita amin'ny hainao manjery, hita amin'ny gazety, hita amin'ny tambajotra samihafa ty resaka tsakabary ity ka dia tonga eto ny namana fetrarakotonda soa dia anisan'ny tany sur terrain mihitsy izy a mijery akaiky sy nanara-maso ny toe-javatra misy a ka tsy afaka nametraka ny hoe honohono na ny ataontsika hoe tompotrano miono ny mpiaino ny onjam-peon'ny viva na isika teto amin'ny fandarana okazava fa dia tena nitondra ny pirofo goavana satria efa betsaka zany ny fampitandremana, betsaka ihany koa fitarainana, betsaka ihany koa ny asorenana amin'ny zava-misy ary tena tafalatsaka ao anatiny hoe mijaly tanteraka amin'ny vahoaka malagasy a mafy manjo azy. Andriamatoa fetrarakotonda soa merabanao aloha. Merabany Patrick, merabany lasa Andriamatoa merabantsika mpiaino rehetrarehetra amin'izao atoandro ato anatin'ny fandarana okazava zao a iresaka mikasika ny zavanisy tany Tsakabary sy ny fivoaran'ilay vaovao zay ny tena antondy eto. Fetra aloha amin'izay tsy asiko Andriamatoa fa iny voalohany iny ihany. Fetra tany toerana ianao ary nahita ny zava-misy rehetra alao angamba tonga dia hoe ampitaiko any aminao tanteraka ny tondrana an'izao dinidinika faharoa izao zany ao anatin'izao fandaran'ny okazava izao a momba an'izay resaka atsakabary zay indrindra to. Marina zay Patrick, ny anton'ilay izy mahatonga antsika mamerimberina ilay resaka satria efa maro ihany koa moa zany saika rehetra nahita ilay fanadihadiana natao tany Antsakabary tamin'ny televiziona no nandefasana azy a rehefa noresahan'ireo gazety sy ny hainao manjery rahalahy sy rahavavy isany a momba ny hoe ina marina ny tena zavanitranga tany Antsakabary. Avy eo misy fivoaran'ilay vaovao taorianan'ireny fampitam-baovao natao na tany toerana taorianan'ilay fanadihadiana izay nitanterahana. Nisy zao ohatra ny omaly a ny fanehoan-kevitra izay natao ny vovonana mampiray tetsy faravohatra izay nangataka izy ireo ny amin'ny tokony isin'ny fanadihadiana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ahafahana mahafantatra izy ny tompon'antoka, ahafahana mahafantatra ihany koa inona ny eloka tsy nohajaina tao anatin'izay zavanitranga tany Antsakabary zay. Ary tsy voaela ihany koa fa ndroa andro gn'am'izao a no nisy fanehoan-kevitra tamina televiziona tsy miankina anankiray ny havan'ireo polisy izay maty tany Antsakabary tany a nilaza ihany koa fa ireo olona izay tompo-tanàna no nandoro ilay tranon'izy ireo zany mba hanafenana n'ilay lazaina fa eloka tamin'ny famononan'ireo polisy mirahalahy tany toerana. Zay zany Patrick ny mahatonga antsika hoe tsara ampina ny fanazavana, tsara hijoroana vavolombelona ny zavatra hita maso sy natrehana ary nalainy tsara sy nalaina feo mba ampazava ny rehetra mikasika an'izay zava-misy zay. Tamin'ny televiziona le izy natao tao anatina reportage teo amin'ny 40 minitra mihoatra kely teo fa androany zany le izy tsy anam-potoana lava be tahaka izay tsika fa ho izatsika ho fitenina hoe taizany nitombohany ty raharahana Antsakabary ty ary mety ho takiny ahoana no fivoarany zay raharaha zay manoloana ny fanehoan-kevitra isan-karazany zay ahely eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Raha tsaroantsika tsara nisy zavanitranga tany Antsakabary. Antsakabary aloha zany ampahafantarina antsika any distrika ny Befandriana Avaratra no misy an'izy io faritra Sofia commune anankiray 310 kilometatra miala eo a Befandriana Avaratra ohatrany somary miazo mianavaratra tsy nanana zay no misy an'io commune io zany hoe efa somary manakaiky ny aty amin'ny distrika Anandapa no misy an'izany commune n'Antsakabary zany toerana tena lavidalana ary eo amin'ilay antsoina hoe Pont Sofia izay misy ny sampanana mankany Mandritsara eo no tsara azo alehan'ny fiarakodia ny lalana fa manomboka eo izay misy eo amin'ny 90 kilometatra miala eo zany miazo ny commune n'Antsakabary no tsy tonga ny fiarakodia intsony na zany mandeha tongotra na moto na sarety ireo no fitaovam-pitaterana ahafahana miazo an'izany toerana zany. De nitrangana nisy zavanitranga tany
nisy fandoroana tanàna zay aloha zany vaovao enitsika taty Antananarivo hoe nisy fandoroana tanàna tany ny lohan'io fandoroana tanàna io de hoe nisy polisy mirahalahy maty de nisy ny fanehoan-kevitra nataony ministre ny sécurité publique izay namory mpanao gazety nanazava nitondra fanehoan-kevitra hoe taky zao ny tatitra azony ministra teo aloha moa zany satria tam'izany izy mbola ministra fa ankehitriny izy efa tsy ministra tsony nanazava izy hoe taky zao ny zava-misy de ho averitsika kely zay fanambarana nataony ministre ny sécurité intérieure zay raha voniny tsito de arahantsika kely io fanehoan-kevitra minitra vitsy monjy io. Tiany makasika ny Antsakabary satria andefa afatra aho mba recoupeo zany feo zany de hoe résultat recoupement auprès plusieurs sources. Premièrement, incendie week-end de case 6 Ambalamanga a été commis par une aliénée mentale. Zay zany ny fanambarana nataony ministre de sécurité intérieure publique ny ministre teo aloha Andranorober nanoloana ny mpanao gazety niarana enontsika hoe kazy zany hoe trano vitsivitsy no may ary olona mararisaina iray no nanatanteraka ny fandoroana ny trano. Zay zany vaovao official renitsika teto Antananarivo. Rehefa naheno an'io tsika Mampatrika de avy hatrany moa nisy an'ilay réaction nataony Evekanambanja sy ireo mopera tany Antsakabary nilaza fa diso ny fanambarana zay tonga natao taty Antananarivo fa traboina trano tsy latsaky ny efajato no may ary nisy renim-pianakaviana iray maty. Teo no nanomboka ny safotofoto ny vaovao mikasika an'ity raharaha ty ary de teo tsika nanapa-kevitra hoe andao hidina any am'izany Antsakabary zany amantarana hoe izany naninina ary izany mandangy inona ny marina so de ry mopera no tsy de nahita an'le izy tsara so de ry polisy no tsy de naheno tsara so de diso ny tatitra tonga de zay no nahatonga atsika hoe alora nga midina any mihitsy mamantatra hoe inona ny zava-misy taky ny ahoana ny fandehan-draharaha. Saika dinao fetra tao anatin'izay ihany koa hoe resaka SMS no fanaovana ka zay indrindra satria avy eo le ministra teo aloha nanazava satria rehefa nataoko hoe noporetiny gazety satria niampitsony io ny gazety de samy nanambara avokoa fa hoe mandainga ny ministra de nitondra fanazavana avy eo le ministra hoe zany ka namaky SMS fotsiny. Teo zany tsika le mifamaofao le vaovao hoe inona ny marina inona ny tsy marina sy ny sisa de nandeha nidina. Rehefa nidina tany tsika de nisy an'ireny fijoroana vavolombelona tsy tambo isaina satria raha 20 minitra ilay fanadihadihana natao tamin'ny televiziona iny tsy latsaky ny olona any amin'ny 5 no natao interview tany Antsakabary milaza ny zavanitranga sy ny zavanseho teny andalana Pont Sophie nakany Antsakabary de mifanena amina olona maromaro izahay de andaony tsito enotsika mbola tsy tonga tao Antsakabary kory ny fanehoan-kevitra nataon'ireo olona ny fanenanay teny andalana tamin'ny fotoana ny dinana tamin'io fotoana io. Ny fa nafantatra ny zavatra nisy rehetra zany efa nafatapatatra efa nanomboka manadiady zany satria miteny koa ny olona miteny ny olona mainka moa izy fa mahita an'io mpanao gazety tonga zay indrindra fahalalana amiteny de averitsika kely anie le interview hoe nareo ve isan'ireo le olona hoe nisamborin'ny polisy tamin'le alina iny ohatrany ahoana ny zavatra nisy? Le zavatra nisy anankinay zany nisamborin'ny polisy zay nisamborin'ny polisy direct doroanjare maloha tragnonay io avake zahay samboriny tsy azo andeha angala raha agnaty tragnonay zahay agnisan'ny lavitry tany nisy arzalahy maty 5 kilometre miala tanagnanay vo misy le olo maty zahay amin'izay zany nidoroanjare tragnonay io avake zahay tsy afaka mihetsiky nampindongolify mitety iaka jiaby ary migodidiny tanagna jiaby. Zay zany Mampatrika izan'ireo hoe olona sendra mifaneny andalana sendra mifaneny andalana reo olona reo le akan'ilay fanampiana ny Pont Sophia
mandeha bisikilety ireo olona ireo fa rehefa mandeha kilometatra maromaro indray zahay dia mifanena amina andehan'olona zay mandeha tongotra indray kosa vavy lahy antitra tanora dia enotsika indray ny fijoroana vavolombelona ireo olona teny an-dalan'ireo olona vavy antitra lahy ireo ve amin'ny endrika feno tahotra sy fitaitainana avokoa no fahitanareo azy hoe izy nifampiresaka taminareo ny zavatra hita aloha voalohany arerahana no tsapa amin'ilay olona satria 90 kilometatra eo amin'ndray andro sy tapany eo no anaovan'ny zareo an'izay lalana izay efa somary manakaikaiky an'ilay pont Sofia ihany ny toerana ny fanenana hita amin'ireo olona ireo fa ireo olona ireo ny zavatra hita dia tena hoe feno alahelo fa matahotra ihany koa satria vao mahita anao mandeha moto vahiny ry zareo dia mailo tsisy sany resaka ireo tamin'ny voalohany hoe fa izy nareo fa tsy maintsy ny se présenter zany nampafantatra ny tena hoe zahay izao ny antondehanay zay tsy polisy zay tsy gendarme zay tsy fanjakana fa mpanao gazety anao fanadihadiana araka ny tena marina ka resao zay zavatra tokony ho resahanareo sy mampalahelo ny fonareo dia zay no nahatonga an'ilay olona hoe ay nijanona mihitsy moa zany zareo sady nakaina kely ihany koa nakahaina kely ihany koa iresaka ny joro vavolombelona dia enotsika ilay fijoroana vavolombelona nataon'ireo olona sendranay teny an-dalan'ireo fa reo ve tonga tao tena nampiorooro mampatahotra sa nampatahotra zareo probasy mandeha avakeo zay olo hitanjareo rahanjareo mandongalitra magnano 16 rivotra magnano jabadimandry ary heny kakajabe agnaty ala rahanjareo tsabony ologno aby ny tanàgnany Taveny ambona Sonotro ny tanàgnambo ambony Finesy ambovotra Ivo tegna may tsisy raha azoko ny ankamaroany satria zareo alohaka hiditry probasy no atanjare makovotro baka ny aigny satria mo ifoaty ale sintrany mahetagna sy toy zay maty ireo zany isan'ny hoe karazana témoignage mbola tsy tafiditra ny commune Tsakabary kory fa mbola aty amin'ny raha ditongotra zany dia mbola misy eo amin'ny adiny 12 eo fa ny zavatra tsapa mampatrika vantany vao miditra ny faritry Sofia ianao dia efa io resaka mombana ny Tsakabary ary ny alahelo ny vahoaka any amin'ny faritry Sofia amin'ny zavantranga sy ny fomba noentina atao hoe namily viliana ilay opinion publique taty Antananarivo dia isan'ny mampalahelo ny vahoaka sy ny mponina any amin'izany faritry Sofia fa indrindraindrindra moa zany ny distrikany Befandriana fa indrindraindrindra ny any Tsakabary zay tena hoe niaran'ilay zavanisy reny zany ny manapirofo tiako noentina kely reny fijoroana vavolombelona reny ampahany tena vitsy reny fa reny dia manapirofo zany hoe tsy mila tonga any amin'ilay toerana zay tena sarodalana sy lavitra andreny dia efa maheno sy mahafantatra ary mahazo fijoroana vavolombelona ny tiako tenenina zany hoe tsy ilana olona mpahay ankety be tsy ilana olona mpanao fanadihadiana avolentaka hoe tsy maintsy afarana any an-dafy anapirofona ny zavamisy akana ny fijoroana vavolombelona akana ny vaovao tena marina dia efa azo atao na maka ny vaovao tena marina ny zavatra tiako tenenina zany dia tsotra mampatrika hoe nahoana aloha lay ministre ny sécurité publique zay ministre ny sécurité publique mia ny filaminana anatiny eto amin'ny firenetsika no tsy nahavita akory anio ataoko hoe minimum farafakiliny amin'ny asa atao amin'ny fanaovana recoupement iny zany ataoko hoe efa nivalina iny satria efa tsy eo izy fa ny zavatra atao hoe masadaikatra ary somary manahirana amin'izao fotoana izao ny maheno ny mbola filalaovana n'ilay vaovao ifanitsy amin'izay zavatra tiany olona atongavana eo zany somary taitra kely na eno an'ilay hoe ilay olona tompo-tanàna no nandoro ny tranony fa maninona ny fitondram-panjakana fa maninona ny tompona ndraikitra ny fitsarana maninona ny tompona ndraikitra ny filaminana eto Madagasikara no mbola milalao an'izay communication mini manampitsofina mamadika an'ilay tena zavamisy marina tamin'ny raharaha mombana ny Tsakabary ireo fianakavian'ireo polisy ireo izay tsy tany antoerana eto zany tiako marihana tsara tsy manana olana mihitsy tsika ny amin'ny
ny amin'ny polisy izy ty zany tsy hoe andeha hanao procès ho an'ny polisy fa misy zavatra misy tranga anankiray ty ary isika tsy manosika ny olona mihitsy ankahala polisy ary isika de manameloka ihany ko ny famonoana olona na izy na iza isan'izany reo famonoana ny polisy mirahalahy angatahana hoe tadiavina iza marina na avandoza na afaty an'ireo polisy ireo ampiarina aminy sazy fa itsika ilan'izay mitovy tantana am'izay ary mataoko hoe miralenta am'izay ny tokony fanadiadiana atao iza ny tompona amiko tamin'ny fandoroana tanàna iza no nafaty satria maikila nodorana velona tao an-trano lay ramatoa renim-pianakaviana zay jamba iza ny tompona amiko tamin'izany eo zany no somary manahirana am'izao fotoan'izao a lay mbola filalovana an'izay vaovao tsy marina zay zay no efa natao tam'ilay ministra ny filaminana anatiny zay no esorona teo fa ny mahagaga mampatrika mbola tohizana ny fanelenany zay vaovao zay vaovao tsy marina tsy nijoroana vavolombelona nafinaritra ana omaly ihany ko nisy fijoroana vavolombelona nataony ny mpiaro ny zon'olombelona zay ny fanena teo amin'ny Pont Sofia mo za ny hidina za ny akatra zareo andeha hidina any a laza ihany ko ireo avy amin'ny mpiaro ny zon'olombelona ireo fa misy tokoa lay tsy fanajana ny zon'olombelona tany amin'ny commune Antsakabary iny ny somary mahagaga zany de ny hoe ary tena mahagaga nahoana no mbola laloviny zay communication miezaka ny manarotsarony ny zava-misy tany an-toeran'izay nefa ny fijoroana vavolombelona de efa maro ary ny vaovao miainga avy any an-toerana de efa maro milaza fa inona ny tena zava-misy nisy andihana polisy niainga tao amin'ny Pont Sofia nakany Antsakabary nanao an'izay asa fandoroana tanàna sy atao hoe fandrobana fananan'olona na hafatesan'izay anefa ny atram'izao tsy mbola nisy fanadiadiana mihitsy tsy mbola misy mangarahara hoe aiza ho aiza ny fanadiadiana mikasika an'iny efa nandefa ampahan'olona nanao fanadiadiana tany an-toerana hono ny mpitandro ny filaminana saingy tsy nisy zavatra noentiny zareo ny verina zay zany anankiray ny somary mahagaga io zavatra io zany efa hitahita ihany tany amin'ny fitomboany ty raharaha ty rehefa tany Antsakabary zahay a de misy fotoana le hoe ho avy ny filohan'ny repoblika ho avy tany Antsakabary hitondra fanampiana de ny voreniny ireo tompona andraiky mpahefana tany an-toerana ny vahoaka sy ny olobe tany an-toerana ny zavatra ny tenenindreo de hoe tsika tsy miresaka tsony hoe firy maitrano naninona ny vodoro ny trano sy ny sisa fa ny zavatra resahantsika amin'ny filohan'ny repoblika de ny hoe mila fanampiana zahay inona ny fanampiana ilaitsika hitanao zany mampatrika zay lay mandreraka matezitra amin'ny lafiny ray hoe nahoana no mbola milalao an'izay communication tsy milaza ny marina mampiseho mibaribary ny tena zava-misy zay ny fitondram-panjakana na de teo azy ny fanambarana nataon'ny évêque Kanambanja na de teo azy ny fanambarana nataon'ny mopera tao Antsakabary na de teo azy ny fanadiadiana zay nataotsika tany Antsakabary de mbola tsy misy de mbola mahasa manao an'izay communication miezaka manafina sy mamadika ny marina izay zay zany le tena ho resahana am'izao fotoan'izao ary ankasitrahana ohatra ny vovonana mampiray zay namory mpanao gazety maly nasany teny hoe tokony makarina amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fanadiadiana mba hisiny mangarahara mba hisiny ihany ko ny fanamelohana an'ireo zay tokony meloka fampiarana ny lalàna ho an'izay tandrify an'izay fampiarana ny lalàna zay mba tsy hisy tombo sy ala fa tsy mety ary tokony ho tonga saina ny tompona ndraiky mpanjakana mbola milalao ny communication manimba sy manova ny marina mikasika ny raharaha na Antsakabary ny zavatra misy fetra rakotodraso anatin'izay toe-javatra rehetra izay ny teny ianao teo hoe tsika tsy manameloka amin'ny polisy na hoe fankalana ny polisy sy ny karazany ny zavatra misy matoy toe-javatra io mbola mipondraka mandraky ty ny androany ary tsy amelan'ny rehetra mitady ny marina de misy zavatra manjavozavo tao tsy anameloka ny marina tokoa tsy anameloka amin'ny polisy rehetra isika fa sola mametraka fanontaniana apetrakatsika amin'ny fanontaniana hoe nisy konikonina nomanina ve
tao anatin'ny toejavatra ohatran'izao ka nahatonga an'izao toejavatra zao. Misy zavatra mety nieritreretina ara-politika ve no créevana ka rehefa tonga ny fotoana anankiray nentina nanao an'izay vahaolana aingana andao esorina ampitatana. Fanontaniana ny apetrakintsika satria ahiahan'ny olona rehetra zany ao anatrehan'ny zavatra rehetra. Rehefa nesorina zany le minisitry ny filaminana anatiny teo dia noeritreretina fa hoe nangina fa hoe efa nesorina zany le mpitatana, kanefa mandraky ity ny androany ohatra ny taovao maika na mpirongatra na ny mpiaro ny zon'olombelona na ny mpahay lalàna na ny mpanao politika na ny olon-tsotra nizaniza mitsangana mitady ny marina sy maneho hevitra hoe inona marina no zava-misy dia sahirana. Io zao profo anankiray azo lazaina hoe profo hoe raha tonga tany toerana milaza fa hoan'ny filoha tamin'izay fotoan'izay reportage nentinao ianao mbola tany toerana moa zay dia hoe niandry niaraka fotsiny ny vahoaka tany efa avy nandeha ditongotra amapolopolo maro tonga tany reraka nanantena mba hahita eny fa na dia hoe hahita fotsiny an'izany filoham-pirenena zany ary tsy nahita. Zany rehetra zany mampametra-panontaniana zany eo anivony zao toejavatra rehetrarehetra amin'izao zao, ka izay indrindra mahatonga antsika amin'ny teny hoe andeha ary satria tsy mety tapitra mihitsy izy ity fa mitohy foana ity resaka ity mandraky ity ny androany tonga any amin'ny vovonan'ny iraisam-pirenena mampitsangana ny rehetra andeha ho any amin'ny resaka vovonana iraisam-pirenena izay atao hoe sehatra tena efa goavana be tsy fakahitana eo anivony fitantanana nefa mipitondra amin'izao fotoana zao nanovaina ary tsika ny minisitra vaovao moa zany iny tsy ho asiantsika resaka satria ao anaty efa niteny izy ao anatin'ny fanamboarana sy ny fandaminana ny tontolo rehetra ao anatin'izay fa ny zavatra niseho ao anelan'elan'izay nisy ny minisitra teo aloha sy ny zavatra miseho mandraky ity ny androany mbola tsy maty ao anatrehan'ny vahoaka malagasy ao anatrehan'ireo mpanao politika mpahay lalàna mpiaro ny zon'olombelona nizaniza mbola miteny mandraky ity ny androany fetra. Asa apetrakintsika zany ny fanontaniana hoe mitomona tokoa ve fa nisy tetika hafa mety tiana natao tao anatin'izany toejavatra rehetrarehetra zay mampatrika no angatahana n'ilay hoe fanadihadiana ary fanadihadiana mahitsy sy entitra manaja ny lalàna no tokony ampiarina sy ho atao amin'ity raharaha ty. Zavatra anankiray isan'ny marihiko amin'ny zava-nisy hatramin'izay ka hatramin'izao dia mampalahelo na ny lehiben'ny faritra Sofia hatramin'ny efa tapabolana taorianan'ilay zava-nisy dia mbola tsy nitsidika n'ilay commune Antsakabary. Rehefa hoe ho avy ny filoha na ny lehiben'ny faritra raha tsy tonga tao amin'ny commune Antsakabary fa ny lehiben'ny distrika sy ny tompon'araikitra voalohan'ny zandary tao Antsohihy miaraka amin'ny polisy no tonga tao amin'ilay toerana zay voalaza fa hoe andraisana ny filoha fa ny filoha moa zany tsy tonga malo ny filoha ohatra ny lalovany tamin'ny hélicoptère le toerana dia lasa izy mipetraka tare amin'ny Pont Sophie nakany Bealanana izy fa tsy tonga taty Antsakabary. Miresaka ny filoha hoe aleo resaka mba tsy hisiany rancœur inona moa zany ny rancœur zany ve mba tsy hisiany zany dia zay foana no ambety teny ny mpitondra fanjakana na tamin'izaha tany ara dia zay foana hoe tsika tsy mitazona lolo-po na amin'iza tena fahendreny zany fa fahendrena mihoatra noho izany ny fampiarana ny lalàna satria rehefa tonga atao amin'ilay tanàna madinidinika fokotany misy enina no maitrano tao anatin'ilay commune Antsakabary fokotany zay misy elanelany kilometatra maromaro 3, 5, 4 reo zany no nitetezan'ireo le polisy dorona trano. Rehefa tonga eo ianao tsy mahita olona ianao mampatrika miditra teo amin'ilay tanàna dia vavy antitra lay antitra no hitanao dia manatona ianao hoe zahay olo-loatra zao anao fanadihadiana zay vao hitanao mipopotra avy any toerana tsy hitany zany hoe miafina zany lay olona any toerana matahotra mafy zany hoe fanjakana satria ny endry zareo zany polisy zandary rehefa mpiasa-panjakana dia iny ny fanjakana aminy dia ny
resaka nataoko tamin'izay hoe io any tsotra ny fomba amerenana n'ilay fifampitokisany eo amin'ilay mpitondra fanjakana sy le vahoaka amina zavatra ohatr'izao omeo toky ary le vahoaka fa nizaniza eto amin'ny tany repoblika Madagasikara dia ambany ny lalàna. Rehefa omenan'izay toky zay ny vahoaka dia matoky izy satria nizaniza manao herisetra aminy, nizaniza manao zavatra tsy mety aminy dia hiara ny lalàna. Verina ho azy ilay fifampitokisana fa ankehitriny ho sarotra ny amerina ilay fifampitokisana raha toka tsy ampahafantarina ho an'ilay vahoaka fa ny mpitandro ny filaminana, ny mpitondra fanjakana dia olona ambony lalàna. Ary zay ny fahitako azy ny zavatra tiana petraka amin'izao fotoana izao matoa mandeha foana ilay communication ilay fanelezana n'ilay zavatra tsy marina any amin'iny zavantranga atao Antsakabary iny. Zay zany isan'ny zavatra anankiray. Zany hoe ireo olona rehetrarehetra milaza sy miteny momba ny Antsakabary dia tsy mbola nisy tany na iray aza. Na ny fianakavian'ireo polisy any tsy tany Mampatrika, tsy nahita ny zava-misy tany, tsy nanontany ny olona niara-ambony, tsy nahita ny zava-nisy hoe inona marina ny zavantranga fa tatitra no azo tahaka ny ministra ny filaminana anatiny teo aloha, tahaka ny filohan'ny repoblika ankehitriny tsy mbola nidina tany toerana, ny prime ministre mbola tsy tany ary hatramin'ny nandehanana nidina tany toerana lehibe ny faritra Sofia azy tsy tonga tao Antsakabary izy nefa ny tompona andraikitra voalohany ary isan'ny hiarany voina ny toerana misy azy. Eo zany no mahagaga hoe fa maninona no lalovina tahaka izany le izy. Isaorako foana raha mbola misy fikambanana tsy miankina avy amin'ny fiarahamonim-pirenena midina manao fanadihadiana fa tena tsara indrindra raha ny tompona andraikitry ny fitsarana raha mbola hoe repoblika koa Madagasikara mba manokatra fanadihadiana amantarana anasaziana ary lay fijoroana vavolombelona famantarana ny marina hoa na dia rehefa misy ny finiavana dia eny an-dalana ho any Antsakabary aza dia efa mahazo hoe inona kay zany ny tena zava-mitranga. Fa ireo olona ireo matahotra izy amin'ny voalohany rehefa hazavainao dia tena mampiseho ny alahelo-pony milaza ny marina inona ny zava-manjo azy satria tena ao anatin'ny fahatrana tanteraka ilay olona sarotiny amin'izay resaka izay. Ny teny kely tsotra fotsiny fetra amin'izao fotoana dia hoe mivoaka tamin'ny vaovao ihany koa zany hita amin'ny anao manjery amin'ny gazety any fa dia anisan'ny mbola baraingo ihany koa zany mbola mipetraka ao anatin'ny sainy rehetra ny hoe manoloana amin'ny fanesorana minisitra teo aloha dia mitsangana koa zanak Sakalava. Hitantsika amin'izany ary le izy hoe inona daholo zany zavatra mifamaofao maro samihafa sanatria ve ho tonga koa zany amin'ny valifaty hitatenena hoe tonga amin'ny fitsanganany teny koa ve le minisitra teo aloha sa inona koa zany ny zavatra mety iseho manoloana an'izany rehetra. Tena baraingo betsaka le izy ka zay mahatonga antsika miteny hoe matoa tsy voasarona, matoa tsy voatapina ny zavatra rehetra momba an'io ka mbola mampiteny ny rehetra mandrakiteny androany tena misy marary eo ary misy zavatra goavana be asa aloha tena marary le izy satria rehefa tsika tsy reraka mitady manao fanadihadiana tsika tsy reraka satria sady asa le izy no andraikitra no adidy amin'ny firenena ihany koa hoe mampafantatra ny olona hoe inona ny tena zava-misy tsika tian'ny kilometatra maromaro aty zay natao hoe manana influence amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra eto amin'ny firenetsika dia tena hoe manao an'izany ho isan'ny zava-dehibe ary rehefa miatrika n'ilay fahorim-bahoaka any amin'izany commune Antsakabary niaran'ireo herisetra ireo mahita ianao hoe nisy olona may dorana velona tao an-tranony tena kivy ianao hoe ohatrohatr'izany ny zava-misy atao amin'ny firenetsika. Ary eto dia asa raha vonona tsito misy fijoroana vavolombelona ray ty ataona Antida. Izy zany dia hitantara amintsika ao anatin'ny minitra vitsy ny Genèse zany hoe ny antony voalohany nahatonga an'izao zava-drehetra zao tahaka izao satria isan'ny ray aman-dreny be ao amin'izany tanàna Antsakabary zany no mitondra amintsika
le fanazavana mikasika ny hoe inona ny raha andokotra takiny ahoana ny zavanisy na tonga n'ilay fitsaram-bahoaka tamin'ireo polisy mirahalahy dia arahantsika izay fanazavana ny ray aman-dreny be avy ao Antsakabary zay. Olona nisy tato misy olona raiky miandry tanimbary fa dokotry le zalahy io adiniko many agnarana zareo tonga dia andeha nihinana vary io afetry ny mazitsy tagna kay ny vonono igny zany natonga le olona le mpitory avy teo tsy nagnatony président fokotany na nagnatony gendarme tatoy na nagnatony gendarme tatoy fa mety tsy nahafapo azy commandant nivolagna taminazy hoe ndana malaka vabolombelogno tonga dia lasa ny fandiagna ndraiky izy zay le natonga le polisy reo nandeha tato rehefa nahazo baiko moa polisy roa lahy eo io moa tsy hitanay moa fagnomezana baiko zany tagny efa regny dilazanjareo tambinagny jabahy efa nisy zavatra tsy manjary edy natanjare ta ino misavakaratrolo basy ataon'ny tenda zany ny zavatra nisy tatotry ny sinjabeo ankazomeva nitrato tamin'ny ologna raiky mitondra moto marigny tsy ara-dalagna le raha fa tsy maintsy asiavagna ologno zany lasa triple zany andeha agnatry ologno marary rehefa tsy tanagna boka le ologno dia lavo ke nahazo boboko nahazo tefaka tamin'izareo fa tsy ara-dalagna zao agnarana gn'anahy zeze bon rehefa tonga Antsakabary agny zahay miagnosanao fa nahazohazo izy tamizay lasa koa zany zare mitratro amin'olo mbola regny fogna zavatra mipodipody asa zany olo mandeha ambilo savagna karatra ke angalagna vola zany zavatra natanjareo rehefa nakitry tankehitra ny tito zareo andeha amin'ny tegna point misy le dokotry le namono le dokotry mitatitra amin'ny antilahy raiky ray aman-dreny zafihita io zafihita io nitifahiny ny bibohiny ary amin'ny atao izy koa raha mandeha ambily io fony nandevangasira fo tsy mitondra karatra zany izy efa ragnany mo mitadianjare natanjare saine nindesinjare jusque tankosylava ta andalagna andeha ankosylava koa zare mitratro amin'ny ray aman-dreny raiky ny bobohiny ny hemaka nangatahana vola mety tsisy vola zy tao nahazo nafa fianakaviagnany zany mo amizareo ato mindragno vondrono agnava zany misy antilahy zafihita io dia tanàgna mbo mazava zay zy vonivotsoranjare ke rehefa tonga tagny tankosylava mazareo azonjareo moa le ologno nalainjareo nijoto zany zare tsy nagnaraka lalagna mandeha Antsakabary fa tonga dia nagnaraka lalagna mandeha Bofosy ke misy le zalahy nitakinjare karatra tsisy izy io voatoto vodimbasy toragna mitotro zany ambony maso ke mbola narenjare zany vola 10,000 taminazy ke nitratra amile zalahy raiky leha laza hoe fa nangaranjare vola 100,000 ariary mbola igny le zalahy igny koa namelogno io le zalahy raiky voatoto basy io azonjare miboboboko azonjare zany le vola 100,000 rehefa nagnano igny dia lasa zany le olo le nangaranjare vola rehetra boka tamin'ny président fokotany Titaveny zato izy niravainy dahalo eny ary zany boka ny zavatra mahagaga tsy mahagaga loatra fo samy mitady ze fomba azahoany le fanamiagna io fa tsy ahaiza dahalo amizeny mitondra basy morongo fiadiagna mitondra lambany maramila izy zany tsy aiza izy io mitagny tonga dia misy dahalo izy rehefa nagnano igny dia namorologno zany président fokotany Taveny ke ro tonga ty zany le polisy ary izy laha nagnano zany zany tsy zany raha nitsabony araiky voatery za hitazogna ary ke somary nisy fandirigna hely nagneky fognare polisy re hijano
rehefa ny telefony nga maire zany président Kokotany satria nga maire ataoko teny farany tonga teo izy akory misy tao efa reto iorogno reto hoe araka ny voalazany zalahy to nalaka vola taminazy ny ravainjare ke igny zany zavanisy ke fa nagnan'io araka ny tantaranjare tao ty taveny de nity tantragno ta maire sy polisy reo rehefa niboaka avy tangy maire tsy nandrahagno fa nilaza hoe fa ologno reto ologno ara-dalàgna izy reto polisy iraka ny fanjakagna reto olo madio ke tsy azo tazany nitazony zare ke nimenimeno zany le vahoaka ary andro fa hariva ary zay saky agnamezoko tsinokely nga maire raha fariva be ny vahoaka menimeno tonga de mbola nameny lalagna zany reto polisy roa lahy ke farany mo asa tonga teko commandant misy gendarme efa da miaraka tamin'ny commandant akory mo raha hato laza nga maire hoe fa nilamigny raha akato de niverigny zare karazagna raha magnano zany ny zavatra nisy zany hoe ny tiako hambara amizay tsy raha nidokotry velovelogno ny heverigny namaliagna faty namonagna reo polisy reo fa le hetsiky natanjareo tandalagna regnin'ologno ary avakeo io fandravagna le vola io zany ny antony fa tsy raha nidokotry tsy hoe ty zany nitondra ologno nangalatra dokotry na namono dokotry no niboahan'le loza fa nohon'izy reo fihetsiky natanjareo andalagna na zany miverina ampitagny ohatrany efa moapefy zay zany natonga mety namonoan'ologno reo polisy zay mampatrika ny fanazavana avy amina ray aman-dreny lehibe atao Atsakabary manazava lay netomboany zany hoe lay fototra lay loharano na tonga n'izao olana be tany amin'iny district ny Befandriana Avaratra atao amin'ny commune Atsakabary iny raha nidokotra sa tsy raha nidokotra zany hoe noentiny teo ary zay namaranany an'ilay fanazavany teo hoe tsy nyresadokotra no antony na tonga lay fitsaram-bahoaka tamin'ireo polisy mirahalahy fa nisy fanararotam-pahefana angatahana moa zany hoe isy fanadiadiana avy amin'ny tompona andraikitra isa aminambara tongany ahafahana mafantatra ny fandikan-dalàna ahafahana mafantatra ny sazy tokony hiatra amin'ireo rehetra navandoza na izy na iza tamin'iny raharaha tany Antsakabary iny rahankasitrahana ireo fiarahamonim-pirenena rehetra zay mivoy mangataka ny mba isin'ny fanazasiana amin'ireo zay navandoza rehetra mba ho fampiarana ny tanin'andalàna sy ho fanajana ihany koa ny sata républicaine mife ity firenena malagasitsika ty tsy hanampy fanazavana be inona tsony mampatrika fa efa betsaka zay noentana mikasika n'ity raharaha ty zay fa zay no antenaina ankasitrahany sika mpiaino rehetra ny aran'salah tamin'ny fiainona ny zavanisy tato anatin'ity fandaharana aokazavy ity